ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehetra ry avako malalatra ity sabotsy 7 ny volana febroary ity. Ny mofinaina antsika anio dia ny Hebreo 7:20. Hebreo 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 9:20. Hebreo 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 9:20. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, eveno ny hafarahan'ny fiainany ka arao ny finory. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety havilino fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Isika manana altara izay tsy hananany mpanompo taberna kely fahefanainanana, fa rehefa nentin'ny fisorona be niditra ho amin'ny fitoerana masina ho fanatitra noho ny otana na ny biby, dia nodorana tany ivelan'ny tobin'ny vatany. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra tany ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany, gaoka isika ivoaka akeo amin'ny ivelan'ny toby mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy, gaoka isika hanatitra fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino anao sosy antra fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Ray masono manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mamarapahana ny epistily ho an'ny Hebreo 7 moa aza ity mofinaina voalahatra ho antsika anio ity ry havako. Ny epistily ho an'ny Hebreo izay no heverin'ny ankamaroany maro fa i Apôlôsy no nanoratra azy, ary fantatra fa tsy dia tena teolojian'ny Paoly loatra ny votoatin'ny epistily ho an'ny Hebreo, fa na izany ana dia fantatra fa olona ny fanakaiky fo, ny fanakaiky fomba fiasa tamin'ny Paoly. Zay no mahatonga ny maro miteny manao hoe Apôlôsy no nanoratra ity epistily ho an'ny Hebreo ity. Tsy zava-dehibe moa ny mpanoratra amin'ny fotoana sasany, matoa tsy niteny ny anarana izy dia tsy nataony zava-dehibe zany mba tsy hitodiantsika amin'ilay mpanoratra amin'ny fotoana sasany. Amin'ny fotoana sasany fantatra amin'ny mpanoratra, betsaka amin'ny zoatra masina ny mpaminana tsy fantatra anarana, betsaka ny mpanoratra tsy fantatra anarana, ary dia anankiray amin'ireny epistily ho an'ny Hebreo. Fa izay efi-panary afako malala aseho nyty 7 ka hatramin'ny 9:20 mitoko farany amin'ny epistily ho an'ny Hebreo ity, dia mampianatra antsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay mahazatra ny epistily ho an'ny Hebreo dia mampitany fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, miainga amin'ny fifandraisan'ny jiosy tamin'Andriamanitra. Manome toerana ny fanatitra izy eto, manome toerana miresaka momba ny tabelina kely izy eto, miresaka momba ny sorony izy eto. Renindrehetrena dia fomba noentin'ny olona ny fandray tamin'Andriamanitra. Mitondra fanatitra ny olona satria te mifandray amin'Andriamanitra, ary misy fomba maro samihafa amin'ny testamenta taloha natao izay hanamafisana, natsarana, hanehoana ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Misy ny fifonana atao amin'ny alalan'ny fanaterana sorona, fanaterana fanatitra. Ka amin'ity andiny vitsivitsy afaka malala dia miresakitsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay tia ny epistily ho an'ny Hebreo ao an-tsaintsika eto am-pamarana. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia midika fanajana ny hafa. Fanajana ny hafa. Lava dia lava ny anazavany hoe tsarovy ny mifatotra ny amin'ny toko voalohany, aoka haritra amin'ny fitiavana ny rahalandy ny voalohany, aza manadiny ny fiantranom-bahiny andiny voalohany, tsarovy ireo mijaly, ireo mifatotra, aoka anakaja ny fanambadiana, isan-karazany zany hoe fanajana ny
ny hafa. Ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia olona mahay manaja ny hafa. Ary be dia be ilay hafa resahana amin'ny andininy voalohany. Amin'ny andininy fafito dia ajao koa ny mpitondra anareo, izay mpampianatra anareo, ny mpitaiza ara-panahy anareo dia ajao io mpitaiza ara-panahy io, izay mpitaiza ara-panahy na izay nitaizanao amaha olombelona anao ka nitoro ny tenin'Andriamanitra taminao. Hotsika hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy hoe amin'ny lafiny hoe ny tenany ihany no hitany, fa lay azo fijaliana izay fantatsika tsara, misy hazo anankiroa mitsangana sy mitsivalana iny. Ilay mitsangana dia hoarin'ny mpivaofy ny teolojian'ny azo fijaliana hoe ilay mitsangana iny dia manambara ny fahalavrarian'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Ilay mitsivalana kosa dia fahalavrarian'ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona. Raha miteza antsika hoe kristianina izay mitondra ny fiainany teo amin'ny azo fijalian'i Kristy dia manana fahalavrariam-pifandraisana amin'Andriamanitra ka mahatonga manana fahalavrariam-pifandraisana amin'ny mpiarabelona aminy. Ao anatin'izany ohatsika teo ny andininy fafito ny fanajana ny mpitondra. Ary fanajana ny mpitondra nareo mpitaiza ara-panahy zany, ireo ray aman-dreny izay nanolo-kolo ary malalaka kokoa ny hevitry ny epistily any Hébreu rehefa miteny hoe tsarovy ny olona nanabe anao, ny taizanao izay nitoro taminao ny fiainana, ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra. Ny epistily any Hébreu dia ny aina tao anatina fiarahamonina izay voahenjika, ary tsy vitany hoe voahenjika raha fa ny fanenjehana aza mbola azo lazaina hoe maivana kokoa raha oharina tamin'ny fifandroritana anatiny tao anatin'ny fiangonana, satria betsaka tamin'ireo kristianina atao hoe Hébreu, ny antsoiny hoe Hébreu dia ilay fiangonana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ilay fiangonana izay latsahan'ny fanamasina tamin'ny toroteniny nataon'i Petera niorina tamin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, dia io ilay fiangonana. Saingy io fiangonana io nefa dia nihemotra izy io, nihemotra noho ny tsy vitsivitsy-hevitra tao anatiny, nihemotra noho ny fiheverana fa ela loatra ny fihevenin'ny tompo. Satria ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa niorina ny fiangonana dia nihevitra mihitsy ny kristianina tamin'ny voalohany, izay nanoratany epistily any Hébreu io zany, fa vetivety ihany ny tompo te hiverina. Jesosy tsy inona ny teny manao hoe vetivety any dia ahita ianareo, vetivety dia tsy ahita intsony ianareo. Dia tena nihevitra mihitsy ny kristianina tao Jerosalema fa vetivety ny tompo dia hiverina. Ary dia niombonana avokoa ny fananana rehetra, niombonana avokoa ny fananana rehetra, izany ilay fiombonam-piainana. Kanjo ny zavatra nitranga dia izao tsy naharitra io fiombonam-piainana io. Laha hoe nivarotra ny fanana, niombonana avokoa ny zavatra rehetra dia inona no nitranga? Nanomboka nihemotra ny sasany. Hitantsika ny tantaran'ny Ananiasy sy Safira, nanomboka nihemotra ny sasany hoe toa izay ihany manome, ny hafa tsy manome. Nanomboka hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina, toko fahafito, ahitantsika n'izany rehetra zany izany fizahanttoetra nahazo ity fiangonana voalohany ity zany. Nihemotra ny olona niakivy ny kristianina satria tsy naharitra itony tamin'ny fampianarana, tsy tahaka ny tany am-poalohany. Izay natonga n'ilay epistily any Hébreu nanao hoe tsy mba naman'izay mihemotra isika. Izay natonga ny epistily any Hébreu manao hoe izay rehetra mihemotra indray dia tahaka ny manombo an'i Jesosy Kristy tompo fandroly amin'ny hazo fijaliana. Izay ny dikany ny toko fahafolo amin'ny epistily any Hébreu manao hoe aza mahafo ny fiarahantsika miangona, aoka hifampadinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Izany hoe lay kristianina, lay fiangonana tao Jerosalema zany dia io fa nanomboka ny hanangatsika noho ny fahasahiranana, noho ny fifanomezantsy dia betsaka ny ataka. Dia nosoratana ny epistily any Hébreu. Ary rehefa nosoratana ny epistily any Hébreu dia anankiray amin'izany ny hoe tsarovin'ny mpitondra anareo topa-maranana, izany hoe repère, maridalana ho anareo ny mpitondra anareo, maridalana ho anareo izy satria nitaiza anareo. Tadidio tsara ny zavatra ny ainany ry Petera zany io izay nitoroteny voalohany ka nitsangana nampitonga ny fiangonana tao Jerosalema nitsangana, ary Jakoba izay azo lazaina hoe veka voalohany misy tao Jerosalema, Jakoba raharahan'ny tompo io sy ny hafa rehetra ry jaonina azy, i jaonina apôstôly, Maria renin'i Jesosy dia tao Jerosalema avokoa no nivavaka tamin'ny fotoanany vao ny fondateur anakany Efesosy. No zany dia ireny mpitondra rehetra ireny
no atao hoe nasaina tsaroana teo koa ny ireo ataontsika hoe ray aman-dreny no olona mpitaiza atao anatin'izany fiangonana zany ka rehefa ny fiangonana miemotra dia mila repère izy mila maritalana vaovao izy rehefa ny kristianina mimangatsika dia mila maritalana vaovao izy eo ny tenin'Andriamanitra eo ny fampianarana eo ny tantara fa izao ny mpitondrako zany hoe ny tantaram-piaina n'ireo mpitondra ireo ray aman-dreny ny taiza dia atao modely rehefa malala isan'ny ataontsika hoe fiteny mandrakariva ny fiarahamonina malagasy no hoe ohatra ny very ohatra tsy ahitana intsony ny olomanga eto Madagasikara ohatra miena ny olomanga rehefa malala ny anankiray ihany zay tokony ho tsaroana dia zao betsaka ny olomanga ny men'Andriamanitra ny firenena ohatra na mpitondra fivavahana io na olomanga mpitaiza-pana be eto anatin'ny fiarahamonina io na mpikaroka io na fa ireny rehetrena dia anjaran'ny tantara ny mampahafantatra ireny izay sotoavina tsy misy hoe olona tsisikana zany tao anatin'ny fiarahamonina fa mety misy olona ataontsika hoe ndrahan'Andriamanitra na Andriamanitra fahazavantsana atao amin'ny fiarahamonina na amin'ny fiainam-pianakaviana azy na amin'ny fiainam-piangonana azy izay azo atao modely ary dia eto zany dia ny epistile any Hébreux miteny manao hoe topazo-maso reo ray aman-dreninao ka nampianatra anao ny tenin'Andriamanitra izy dia alao ho modely alainao tahaka ny any ampitan-dranomasina dia mahalala tsara an'izany dikan'ireny tsangam-bato reny ampahatsiahivan'ny olona ny tantara ny hoe nisy olona mahery fotetsy niady ho an'ny tanindrazana nisy olona mahery fotetsy na fony ainy ho an'ny firenena nisy martiora tetsy nijoro vavolombelon'ny finoana sy ny hafa rehetra ny mpanompon'Andriamanitra rehefa malala zay tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia manaja ny tantara manaja ny mpitondra azy manaja ny hafa manaja olona fa ny faharoa dia zao ny anankiray amin'izay mpanompon'Andriamanitra dia ka tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia izy manao soa sy miatra zany hoe eo izy ilay tenenina hoe manao zay atsara manaja ny hafa manao tsara fifandraisana amin'ny hafa fa izao koa olona zay mpanao asa soa mihitsy izy sy mpiatra mpanao asa soa sy mpiatra asa raha nahita n'ilay vaovao tamin'ny fahitalavitra omaly ny fahitalavitra malagasy hoe omaly ilay hoe olona anankiray nivary janaka dia gaga ianao hoe ahoana ary eto Madagasikara ve zany zavatra zany fa nahoana dia latsam-pakataka zany no mahazo ny firenena fa na inona dia azo hitarafana hoe tena miamantra mahantra ny firenena mahantra ny fiarahamonina mahantra ny maro betsaka ny sahirana ary dia manjary latsaka ao anatin'ny fakapanan'ny manaonao foana fakapana maro isan-karazana miandry an'izy ary izy ireny dia afaka malala ny firenena miandry izay olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ka nidiovin'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny rany ary io tenenin'ny epistile any Hébreux hoe efa nivoaka teny ivelan'ny toby ka nandray an'izany famonjena nataon'i Kristy zany dia miandry olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra mba hiantra sy hanao asa soa eo amin'ny hafa na inona ny afaka malala dia ny fiarahamonina dia tsy laozana olona mahantra tsy laozana olona misy fahasahiranana ary eo no mahatonga ny mpivaofy ny testamenta taloha sy ny testamenta vao manao hoe matoa misy famontrana sy fahasahiranana amin'ny fiarahamonina dia ny kristianina dia nantsoina ho vahaolana na ny manomarina kokoa ao anatin'izany fahantrano fiarahamonina zany no anamarina ny kristianina ny maha mpanompon'Andriamanitra azy ka mandray andraikitra ino moa no endrika andraisana andraikitra ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia mandray andraikitra amin'ny manoloana ny fahantrana ka manana fo antra manana fo mangoraka mizara manome mitondra mibavaka mampahery ireo zay tratra ny olona mpiarahamonina ny
ny tantarany ataontsika hoe ilay samaritana tsara fanahy de tena modely alay tahaka mihitsy riavako no hoe ny kristianina tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia kristianina zay tsy manavaka fa mamonjy izay rehetra tojo ny tanana ka mila izany famonjeny zany. Ny fantrana de na ny fahasahiranana misy olona veran'Andriamanitra andalo eo aminao. Raha tena mitoera tsara amin'ny finoana ny kristianina rehefa malala de tsy ny hoe mametra-panontaniana fotsiny hoe inona moa manino ianao no eto amiko eto, fa mametra-panontaniana koa manao hoe inona moa ny tian'Andriamanitra ataoko amin'ny ireo zay olona be dia be mahantra na sahirana mety ho mandalo. Mety itentsika manao hoe ka samy sahirana koa ange fa nga moa izy ihany sahirana be dia be ny fianakavia koa sahirana zay marina tena marina mihitsy fa izao efa ohatr'izany koa ny ainan'ireo mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao fa izao izay mandomba aravaranao aminao aloha izay tojo anao eo ny antranao. Tsy metra-panontaniana sa manao ahoana moa zany ianao tongeto nefa niavako ary ny ananana misy tsy vitako ny manome azy iny olona sy tojo anao iny ka ibitsihiny fanamasina anao iny ny antso anao izany ijogono vavolombelona io hanamarina anao ty epistilo any Hebreo ty hoe aza manadino ny anao soa sy iantra fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Zany hoe raha ohatra ianao ka te iavaona anao zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia asehoy amin'ny asa izany. Eto ampamarana rehefa komalala de mahatsiaro isika fa ao anatin'ny vanim-potoana ny karemy. Ny karemy any de asika sinitsika indray fa fotoana izay ahatsiarovantsika ny fangiry firin'i Jesosy. Raha ohatra ka ny ainan'ny fiangonana ny karemy nandritra ny 4,000 taona na 700 taona de efa niova be ihany. Fa ny farafahakeliny de ireto zavatra efatra reto no tokony ao an-tsainao amin'ny fotoanan'ny karemy. Ny voalohany indrindra de ny fahatsiarovana ny fangiry firin'i Jesosy. Ny fangiry firin'i Jesosy Kristy Tompo izay tsarotsika ary io le tenenin'ny epistilo any Hebreo zay voalaza teo manao hoe rehefa nentiny misorona be niditra ho amin'ny fitoerana masina ho fanakitra noho ny ota ny ranony biby dia nodorana tany ivelan'ny tompy ny fatiny. Lay fatiny nodorana tany ivelan'ny tompy dia tsy hafa fa tahaka ny fatiny Jesosy Kristy Tompo tahaka ny Jesosy Kristy Tompo izay nombola tamin'ny azy fijaliana tany ivelan'ny tompy. Lay Jesosy Kristy Tompo izay nangifiry, le Jesosy Kristy Tompo izay nolatsaina, le Jesosy Kristy Tompo izay nakorain'ny olona. No zany ny karemy dia fiarahantsika mahatsiaro fiarahana mitodika amin'izany fangiry firin'i Jesosy zany. Ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy manadino mihitsy fa nangiry firy ho azy Jesosy. Ny olona miara-mangiry firy amin'i Jesosy no afaka miara-belona amin'i Jesosy. Fa ny faharoa dia izao ry afako. Ny karemy dia milaza koa fibebahana, milaza fandinitena sy fibebahana. Zany hoe manoloana ilay fangiry firin'ny tompo isika de mandiny tena sy mibebaka. Mandiny tena sy mibebaka. Ny loko volomparasy izay fanao ao anatin'ny fiangonana amin'ny ankapobeny rehefa karemy de mitory izay toe-panahy zay. Toe-panahy izay atsiarovana ny mahampanjaka an' Jesosy, nefa mpanjaka nangiry firy, nefa mpanjaka nijaly, mpanjaka maty noho ny fahotantsika, ary mpanjaka izay namonjy antsika ary iainantsika ny famonjeny izay nataony. Fa itsika manao hoe ny karemy de fahatsiarovatena manokana, fanekena ibebaka, fanekena iova manoloana lay fangiry firin'i Jesosy. Ny fahatelo ny hevitry ny karemy de milaza fanafoana tena. Zay ny dikany hoe ny karemy de nandritry ny taona maro de misy fifadikana. Raha ohatra ka amin'ny fivavahana silamo de ny fotoanan'ny Ramadany de tena fotoana ifadiana hanina amin'ny andro mihitsy. Ary vitany zany. Ny kristianina de nanokana ny fotoana hoe karemy. Marina loatra fa
ndraindray mety tsy amin'ny endrika tahaka ny ahatsiarovan'ny Islam Ramadan no fotony atsiarovantsika ny karemy fa na izany koa sara mandritra n'ilay fotoanany fibebahana dia tokony matsiary fanafoana tena hoe Jesoa nahafohy ny lanitra ary nanaiky nangiry firy ary za mba ahoana tompo mandinika ny azo fijalinao sy ny fangiry firinao dia mahavita manafoana ny tenao midikany io fahadianana dia milaza hoe tsy zava-dehibe zany ny filana tsy zava-dehibe lay maha-olombelona io zany tsy azo anaovana fitsipika hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao tsy zay loatra fa ny foto-kevitra ny tena mametra-panontanianao manoloana ny Jesoa hoe tompo sao dia mbola misy zavatra tiakonao ianao manoloana ny fangiry firinao manoloana ny fanavaozako ny fibebahako move sao dia misy zavatra tiakonao ianao zay ny dikany hoe fanafoana tena milaza mandritry ny karemy mila hoe fiainana miaraka amin'i Jesoa dia fiainana izay manafoana tena manafoana ny ampo fa ny faefatra farany zay ny toe-po tokony tsaroana mandritra nyty vanim-potoanany kareny ity dia ny fiandrasana ny fanatenana ny fitsanganany tenany maty azo adorona fa ny karemy dia mifarana amin'ny vanim-potoanany Paska zany hoe fanatenana fitsenana lay fitsanganany tompo tamin'ny maty izay niarana angiry firy tamin'ny tompo izay niarana zaly tamin'ny tompo dia miandrandra fanatenana tsy hoe raha ohatra ka miaritra isika dia miaritra ary mifarana eo amin'ny fangiry firina ny fiainantsika tsy zany driavako ny dikany hoe karemy dia zao ny fangiry firina ny fizahn-toetra ny fahafoizana ny zavatra izay mety lalovany mpino dia miafara amin'ny fandresena ary zay ny fiaina kristianina miafara amin'ny fandresena hatramin'ny fahafatesana fandresena sy famiri-piratana ao amin'ny Kristy tompony apaiganao ry avako malala alavorariny fifandraisanao amin'Andriamanitra ka ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia fifandraisana ao anatin'ny fahadiova-po fifandraisana ao anatin'ny fahatsiarovatena ho tompona andraikitra amin'ny fanajana ny hafa amin'ny fanaovana amin'ny fizarana amin'ny fiainana ny finoana izay tiany Jesoa iainantsika dia ny namonjenitsika teo amin'ny azo fijaliana hivavakantsika ry avako tompo misaotranao zay fa mifarana sahady ny volana febroary ary ao anatin'ny fotoanany kareny zahay ka atao aminao ahatsiaro fa ny fifandraisanay aminao dia midika fitiavanamana ny fifandraisanay aminao dia midika fiainam-bavaka ny fifandraisanay aminao dia midika fizarana ny fifandraisanay aminao dia midika fijoroana vavolombelona tompo ndreto zahay amin'izao kareny zao tao miamantatra ny tenanay tsy handeha amin'ny fahazarana fa amantatra ny sitraponao ary anao zava-dehibe ny fiainam-bavaka sy ny fandinitena tsaronay amin'izao kareny zao Jesoa ny lalandavitra ny diavinao ny fangiry firinao ny eso no entinao ny latsa ary ny azo fijaliana izay no entinao tsaronay izany tompo amin'ity karemy ity dia amboary zay tompo mba tsy amin'ny fahazarana no andehananay maha kristianina anay fa amin'ny fahatsiarovatena fa manome tombonandro anay ianao ary ny fanomponay anao dia fanompo-pahasoavana na ao anatin'ny zavatsarotra na ao anatin'ny fangiry firina na ao anatin'ny zava-manahirana izahay omeo fo antra namana izahay omeo fo mangoraka ny sahirana omeo fo mahay manaja olona omeo fo tia olona omeo fo tia ny namanay tahaka ny tenanay amin'izao karemy izao misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay